politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Anatombokontsika dia tsy maintsy fitahintsika ary izay vinanapetraka dia tsy maintsy tanteraka. Hoy Andry Rajoelina, fisesaka tenina filoham-pirenena moa izany ary fanaony matetika tenina ray aman-dreny fa tsy hoe ankizy milalo vovoka na manao tantara vato. Noresahany sy ny fitondram-panjakana tarihany ny herinandro voalohany tamin'ity taona ity, izany hoe ny volana janoary, ny tetikasa water free iarahana amin'ny vondrona Europeanina. Izy ity dia fanoloana fantsin-drano efa antitra sy arafesenina rehetra mirefy 20 kilometatra manerana an'Antananarivo. Eo ihany koa ny asa fanatsarana eny Mandroseza noho ny fanteran'ny ivitoerana famokarana rano ao. Nambara ary tamin'izany fa hoe hanamboatra ivitoerana vaovao eny Mandroseza mirefy 70 metatra toratelo ny fitondram-panjakana. Izay ny kabary sy ny fanambarana ary ny tetikasa. Fa ny zavatra iainana eto Antananarivo sy ny manodidina aloha tato anatin'ny 3 volana izao dia tena zava-doza ny rano. Amin'ny alimbe ny mandahatra bidon aka rano ny olona. Marobe ny tokantrano efa tsy mahazo intsony izany rano ny jirama izany, tahaka ny eny Ivato, Andoharanofotsy, Itaosy, Fenoarivo. Tsy ampy intsony ny rano vokarino Mandroseza. Nolazaina fa efa mandeha ny fanadiovana ireo rano amin'ireny rano hafa saingy tena mbola lamaody ihany aloha ny milahatra rano eto amin'ireny vohitra Madagasikara amin'izao taona 2024 izao. Tsy misy vahaolana hita hoe mahomby sy maharitra hatreto rano fisotro madio ny resahana. Mbola tsy tenenina eto amin'izany ny any amin'ny faritra maro tahaka ny any Atsimon'ny Nosy ilay hoe anamboatra fantson-drano goavambe na pipeline hitaterana ny rano izay fampanantenana efa tamin'ny andron'ny Covid-19, izany hoe ny taona 2024. Mikasika ny herinaratra kosa dia nisy ihany koa ny fandarana asa tokony nentina nanampiana ireo groupe telo lehibe miasa ao an-dekaleka, saingy noho ny famaizana tampoka an'seho tamin'ity topo famokarana ity dia ny anarana ireo groupe simba aloha no natao hono araka ny fanambarana. Miantoka any ampanibetsaka amin'ny herinaratra ho an'ny tambazotra raisana Antananarivo nefa ny eny an-dekaleka. Maro ihany koa ny fametrahana fitaovana sy fitsidiana efa natao teny, fa ny hita aloha dia mbola mamoaka fanambarana isan'andro amin'ny delestage mitety faritra ny jirama. Mazava ho azy fa rehefa tapaka ny jiro dia tsy mandeha ireo milina mpanosika rano dia tapaka indray koa ny rano. Tsy misy mandeha amin'izay laoniny ary tena simba ny fiariny sy ny fitadiavan'ny olona. Misy akony ratsy any amin'ny toe-karena io fahatapahan-drano sy herinaratra isan'andro io. Ka asa hoe raha oviana vao tena ho tanterahana ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso hoe. Verina amin'ilay mandresitsika fa inona daholo ary ny tranga amin'ity taona efa tam'roapolo sy roa arivo. Ny VDF zany ositsika teo na vondrombavaka dia finoana dia vondrombavaka tsy miankina fiangonana, tsy miankina amina toko politika raha zay ny azo ilazana azy fa fikambanan'olon-tsotra zany izy io dia resy lahatra amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ihany. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia tokony hamafisina sy atao zava-dehibe ny firaisam-po amin'ny alalan'ny fanandrantanan'Andriamanitra, fivavahana ho an'ny firenena sy ny mpitondra hatramin'ny malagasy tsirairay. Hoy Rija Rasolondraibe io atoandro io tetsy amin'ny Foristo Ampasamadinika. Za tena anisan'ny miray fo amin'ny resaka vision ohatran'izao satria tsy vitany hoe fahaizana fotsiny ny fiainana, tsy vitany fotsiny zany hoe ampy ny fahalalana, ampy ny mety miatrika ny fiainana dia mandeha ny firenena. Tsy misy firenena hoe vitany fahaizana, vitany fananana ny zavatra rehetra, fa indrindra ny firenentsika miala lavitra be, tena miala lavitra be amin'ny zavatra mahazo ny malagasy. Tsy misy firenena tsy mila vavaka eto ambonin'ny tany hoy izy. Antony iraisan'ny fo amin'ny fomba fijerin'ny vondrombavaka dian'ny finoana na VDF izany. Ny finoana izy sy ny zavatra ny ainanay tao anatin'ny VDF zany dia zao hoe rehefa mandray an' Jesosy ny olona dia mandresy amin'ny fiainana, na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny ara-tsaina, na amin'ny lafiny ara-nofo. Izy ity dia fikambanan'olon-tsotra ny forona ny taona 2024. Manatanteraka vondrombavaka tsy miankina amin'ny fiangonana
na antoko politika izay matsiaro manana didy amanandraikitra eto amin'ny firenena ary manana tanjona na hitorin'ny filazantsara ho an'ny malagasy rehetra na aiza na aizana toerana honenany. Anisan'ny asa iray goavana ho tanterahan'izy ireo ny hetsika mandresy efa antaonany maro izay niovanarana hoe mandresy Madagasikara nanomboka tamin'ny herintaona. Misintona ny sain'ny olona hoe misy zava-dehibe amin'ny fiainana, misy zavatra essentiel amin'ny fiainana, ankoatran'ny hoe miady amin'ny fiainana zany ankoatran'ny hoe mivavaka ho an'ny mpitondra na hoe mivavaka ho an'ny malagasy dia mamerina ny fomba fijery ny malagasy hoe misy espoir ny eto ambony tany, afaka tsika hoe manantena an'Andriamanitra, tsika afaka hoe miainga mandra-pahatonga antsika ho tafahorina amin'ny fiainana. Etsy eran'ny VDFI miasa amin'ny mpanakanto anangonana olona amin'ny alalan'ny talenta sy ny fahasoavana omen'Andriamanitra ny mpanakanto tsirairay avy. Ho an'ity taona ity ho tanterahana amina faritra 13 eto Madagasikara manomboka ny zoma 9 hatramin'ny 20 Aogositra izao ny mandresy Madagasikara. Ankoatr'ireo antsa-piderana miisa 14 tanterahana miaraka amin'ny mpanakanto miisa 17 dia isy ny vavaka ho an'ny firenena ho an'ny malagasy rehetra. Kendrena hoy ny mpikarakara ny amerina ny fomba fijeren'ny malagasy hoe misy fanantenana eto ambonin'ny tany. Ny tanàna misy azy zany raha hoe alefantsika vetivety raha alefa avany avaratra dia ao tanàna Sambava zany dia ny tarika Antsavelona no ao nanatanteraka mandresy ao Brickaville, tarika Rojoniavo, Tanjombato ny groupe Narson sy Rijarakoto, Atsirabe, Zokirijarason-Raibe sy Singers of Jesus. Ny ao Ameritsetosika dia Rijarason-Raibe ihany koa, tarika Rijarason-Raibe. Ny Alahady dia Mananjara sy Manakara, Joseph Dafy no anatanteraka ny mandresy any. Dia ny anakadinony Sakay dia manomboka ny Sabotsy sy ny Zoma sy Sabotsy dia ny groupe évangélique Shalom izay Piragasy no anatotosan'izany hetsika mandresy amin'izany. Dia ny tarika mialatra Kotomamonjy ny ao Ambositra amin'ny Sabotsy zao dia ny any Morondava ny tarika Gasitsara Modera sy ny groupe Mitony. Ny ao Afaratsio groupe Basy miaramilan'i Jesosy. Ny ao Majunga dia ny Tokopira Fefy ary ny atsy amin'ny Nosy Maurice dia ny tarika CMG no anatanteraka an'izay mandresy izay. Dia mazava ho azy ny herin'ny mivavaka tsy mitovy amin'ny pensée positive na hoe zavatra tsy mitovy amin'izany rehetrarehetra zany fa Andriamanitra velona dia Andriamanitra miaro ny tenany, Andriamanitra miaro ny teniny izy. Ka raha misy olona ohatran'izao zao ohatran'ny hoe VDFI mijoro manome plateforme antsika ahafahantsika manao azy zavatra izay dia Andriamanitra koa maniraka an'izany, Andriamanitra koa hiasa izy ao anatin'ny Tsy nandalondalo fotsiny tao Paris Frantsa ilay mpilalao basketball malaza Kevin Durant milalao amin'ny NBA. Nandrafitra ny ekipam-pirenena Amerikanina izay nanomboka ny medaly volamena tamin'ny lalao olimpika fa tonga nitsidika ny toeram-panofanana sy filalaovan'ny kluba Paris Saint-Germain PSG ao Paris moa izany. Nanapa-kevitra ny androtsaka vola tapitrisan'ny euro vitsivitsy ao amin'ny PSG ihany koa izy ka ho lasa tompona petrabolana actionnaire minoritaire ao amin'izany kluba izany. Pakafy ty kluba frantsay ity no sady namana akaiky ny filohan'ny PSG Nasser Al-Khelaifi moa Kevin Durant raha ny fantatra. Tanjona amin'izao fiara-miasa izao ny mba hampahafantarana bebe kokoa ity kluba frantsay ity any États-Unis. Amin'izao fotoana zao ny zava-dehibe dia efa nandinika sy nandalina zay le hoe ny fiainam-pirenena zay tsy mijery maneho hevitra foana ny antoko natiora dia tapaka ny hevitra fa anjainjara ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny tenako.